ahitana anjara-toerana lehibe eo amin'ny fiainana andavanandro tokoa ny voliovy eto Madagasikara, indrindra fa amin'ny faritra ampovoany. Raha ny ara-toe-karena dia fidiram-bola aingana, maharitra ary tena azo antoka tsara ny voliovy. Raha ny ara-tsosialy kosa indray dia mamany olana ara-tsakafo, fa indrindra tena miady amin'ny tsy fandraria-tsakafo ny ovy, noho izy be otrikaina tena ilain'ny vatantsika olombelona. Misedra olana maromaro anefa ity seha-piariana iray ity tato anatin'ny taona maromaro izay, satria hita fa tena tsy ampy ny masom-boly ampiasana no sady tsy azo antoka ny fahasalamany, izany hoe betsaka ny masom-boly feno aretina. Izany rehetra izany no miseho dia vokatry ny tsirambina sy ny tsy fafehezana ny teknika mpamokarana amin'ny ankapobeny. Ity atolotra anareo eto amin'ny horonan-tsary ity ara ny fomba fambolena ovy ara-teknika, azo arahana sy azo ampiarina tsara raha te ahomby ny famokarana ovy ataontsika. Toy ny fambolena rehetra dia misy ny tany tena mety amin'ny voliovy. Raha isafidin'ny tany ovolena ovy ary tsika dia tsara raha tany masaka, tsy madity loatra na ny tany-drano be loatra, ary tsy asidra loatra na tsy masika loatra ny tany tokony ambolentsika ny ovy. Eo koa no tokony isafidianantsika ny tany azo antoka ny fahasalamany, ary farafahakeliny telo na efa taona lasa izay no nisy ovy farany na ireo karazam-boly mitovy fianakaviana amin'ny ovy, toy ny sakay, anamamy, voatabia sy ireo voly antsoina hoe fianakaviana solanase izany. Amin'ny ankapobeny dia enentanety no ambolena ny ovy rehefa amin'ny andro fahavaratra. Raha amin'ny andro ririnina kosa dia enatambary ny fambolena ny ovy rehefa miala amin'ny vary ary rehefa maina tsara ny tanimbary. Amin'izany andro ririnina izany dia tsara ny mametraka ny ovy eny amin'ny toerana misy fitaritan-drano azo antoka, izany hoe azo ampidirana rano tsara anondrahana ny voly raha ilaina izany. Raha amin'ny andro fahavaratra kosa dia fadina no mametraka ny ovy eny amin'ny toerana mety isy ny tondra-trano, satria ny ovy dia tsy mataty rano miangona be loatra. Manaraka izany dia mila fantarintsika mialoha ihany koa ny fiovaovan'ny vidin'ny ovy eny an-tsena mba hanampy amin'ny famarotana ny vokatra. Misy izany fampahafantarana ny vidim-bokatra izany eto anivon'ny CFL. Toy izay ny momba ny fisafidianana ny tany sy ny taom-bambolena. Fa ahoana kosa sara ny fomba fikarakarantsika ny tany ambolena ny ovy. Toy ny mahazatra dia tsy maintsy homanina mialoha ny tany, izany hoe asana lalina tsara eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 30 cm eo. Tsara raha atao ray volana mialoha ny fambolena izany fiasana ny tany izany. Azadiny fa ny masom-boly salama sady tsara kalitao no antoko ny fambolena ovy. Tsara izany raha ohatra ka misafidy masom-boly tena salama, tsy misy trangana aretina, manana tsiro maromaro miloko ary matanjaka tsara. Ny tena tsara dia manana ny habe toy ny atody akoho, izany hoe mirefy eo amin'ny 820 mm ka hatramin'ny 530 mm. Raha io habeana masom-boly io no ampiasantsika dia mety mahatratra any amin'ny 1.5 taona isaky ny hektara no fatra ilaina. Raha mihoatra ny habe io dia mety hitody hatrany amin'ny 2 taona sasany isaky ny hektara no fatra ilaina amin'ny masom-boly. Rehefa voasafidy tsara raha sy voafantina tsara ny masom-boly dia afaka miroso amin'ny fambolena amin'izay isika. Ny tena fatao dia ny fambolena manara-tsoritra na anaty tatatra, izay ny tena mety amin'ny fambolena ovy. Noho izany ara dia lavana amin'ny angady ny soritra sy ny tatatra kely izay melanelana eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 70 cm eo. Ny alalin'ny tatatra kely moa dia mazana eo amin'ny
10 ka hatramin'ny 12 centimetatra eo izany. Raha vita izany tatatra kely izany dia afaka rotsaka ao amin'izay ny zezi-pahitra raisarety isaky ny ara, arahana zezi-bazaha 2 kilao isaky ny ara na goanao maty, ary azo atao koa no mampiasa dolomi izay manana fatra 2,5 kilao isaky ny ara izany. Tsara raha afangaro tsara amin'ny tany ireo zezika ireo mba tsy hahafahan'ny zanak'ovy miraikitra mivantana amin'ny zezika, indrindra fa ny zezi-bazaha izany. Rehefa voaharoharo tsara izany zavatra rehetra izany dia afaka mandrotsaka ny zanak'ovy amin'izay isika, ka mielanelana eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 40 centimetatra eo. Rehefa vita izany rehetra izany dia totorana ny ovy ary tondrana ho mandy tsara izany rehetra izany rehefa avy eo. Andeha ara ovy tinitsika vetivetika amin'ity sary ity izany fomba fametrahana ny ovy izany. Ny zanak'ovy dia ao anaty tatatra toy izao. Ny tatatra roa dia mielanelana eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 70 centimetatra eo, ary ny elanelan'ny zanak'ovy ao anaty tatatra iray dia 30 ka hatramin'ny 40 centimetatra eo. Ny alalan'ny tatatra moa dia 10 centimetatra. Mila fanondrahana matetika tokoa raha voly ovy ririnina no atao, ary raha mahatratra eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 centimetatra ny avon'ny ovy dia atao ny fanohafana voalohany na ny butage izany. Izany fanohafana izany moa dia arahana fitondrana zezika fanampiny toy ny urée 46% na 420 isanjato izay manana ny faritra ray ka hatramin'ny 2,5 kilao isaky ny ara. Azo atao tsara koa nefa ny manao fanotorana faharoa na fanotelo ary izany raha ilaina mba hananana ovy mahitsy tsara sy mba harovana an'ireo vody ovy tsy tratran'ny masoandro ka lasa mivadika maitso ny lokony. Misy ihany koa ireo aretina mahazo ny ovy na ireo biby kely mpanimba ny ovy koa ary. Aza adino anefa fa misy ireo aretina azo tranona amin'ny fanafody, na ny fanafody chimique izany na ny fanafody ara-biolojika, fa misy kosa indray ny aretina tena tsy sitrapanafody mihitsy toy ny mandazo na ny flétrissement bactérienne amin'ny teny vahiny. Misy ihany koa ny aretina antsoina hoe lagalon'ny ovy na mildiou izany, izay ny fisorohana moa dia mitovy ihany hoe mampiasa masom-boly salama, manaja ny fifandimbiasam-boly sy ny sisa sy ny sisa. Fa sao kosa misy ny fanafody afaka idiana tsara amin'ny lagaly toy ny ditanina M45 na calicuvre, ny coside, ary afaka ampiasana koa ny rodomil izay manana fatra eo amin'ny 5 gramma isaky ny ara. Toy izany koa ny fampiasana polytrine na zigone na dimex izay manana ny fatra 10 ml isaky ny ara. Izao fanafody izao no ampiasana mba hiadivana amin'ny bibikely mpanimba ny voly ovy. Matoy ny ovy 3 volana sy tapany ka hatramin'ny 4 volana eo taoriana ny nambolena azy. Misy ny fepetra maromaro izay tokony ho tandremana rehefa angady ny ovy. Toy ny hoe tsy azo atao ny mangady ny ovy amin'ny andro avy orana satria mando loatra ny ovy. Tandremana mba tsy ho silaka ny angady ny ovy adina. Tsara raha manao fifantenana tsara alohan'ny itehirizana na ivarotana ny ovy. Atokana ny elo, atokana ny simba, ary atokana no atao masom-boly, ary atokana izay amidy ho hanina. Tsy avela ho tratran'ny masoandro ela loatra koa ny ovy fa lasa mangidy sy miova lasa maitsomaitso ny lokony vody ovy. Raha nyresaka vokatra mety ho azo koa no resana dia manodididina ny eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona isaky ny hektara eo ny vokatra azo arakaraka ny karazany, ny volena
sy ny fikarakarana izay natao. Indro aroso amintsika eto ara ny salambokatra azo tamin'ireo andrana maromaro natao teto vakanakaratra. Araka ny hitantsika eto dia ny arena zao no azona salambokatra ambony indrindra izay manome eo amin'ny 420 taona isaky ny hektara eo. Ny potamena maso izay rahantsika malala no nanome salambokatra kely sy ambany indrindra. Rehefa vita ny fangadiana ny ovy dia taterina ao amin'ny toerana fitehirizana ny zanak'ovy hitehirizana. Maromaro tokoa ary ireo fepetra tokony arahantsika amin'izany, toy ny hoe ovy efa matoy tsara no tsara tehirizina, izany hoe efa mafy tsara ny otony tsy mientaka, trano misy rivotra mifamoivoy tsy mando ary maripana ilaina amin'izany dia eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 12 degré celsius eo. Tsy mazava no tsy maizina loatra ny trano hitehirizana ovy, izany hoe azavana tsy mivantana no ilain'ny ovy tehirizina. Atao eo ambony talatala na klaety ny ovy ampitelo mifanaingana ny ovy ao anatin'ny klaety na ny talatala, ary amin'ny akapobeany dia eo amin'ny 3 volana sy tapany eo dia efa mitsiry ka azo ambolena avetrany ny ovy. Eto ampamarana ra dia andeha jerentsika vetivetika no mety fandaniana na ny vola azo raha mamboly ovy amin'ny velalatany rayara isika. Raha fambolena ovy ka atokana hoanina ny vokatra miakatra dia ireo fandaniana maro toy ny heritsandry, masomboly, anampamokarana dia mety mitentina eo amin'ny 8,4 ariary eo. Raha mivokatra miakatra kosa amin'ny tany rayara dia mety eo amin'ny 700 kilao eo. Raha ny vidin'ny ovy 1 kilao dia 500 ariary ka azona vola eo amin'ny 5,9 ariary. Raha ny famokarana masomboly kosa no jerena dia eo amin'ny 3,9 ariary eo no mety fandaniana amin'ny velaratany rayara. Raha ny vokatra mety ho azo dia eo amin'ny 20 kilao ny masomboly rehefa natao ny fifantenana amin'ny velaratany rayara, ka ny vidiny kosa dia 500 ariary ny kilao, ka azona vola 7,4 alina sy 1 ariary. Raha atao ary ny kajikajy tsotsotra dia ny tombony mety azo amin'ny velaratany rayara zany amin'ny famokarana ovy dia eo amin'ny 4,4 ariary raha sakafo no vokarina, ary eo amin'ny 3,9 ariary kosa raha atao masomboly ny ovy izay nivoka.